mianatra eo tongotrao. Faly-miarabantsika tsirairay avy-indray tonga amin'ny fandraisana lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity anio ety misaotra an'Andriamanitra hatrany sika noho ny amin'ny fahasoavany noho ny amin'ny arena izay omeny ihany koa ny herin'izany fahasoavany sy ny fitiavany izany. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia vavakisika. Andriamanitra tsara indrizin'andro tolotra ianao ny deran'ny laza ny aja sy ny voninahitra. Misaotra anao Tompo izay mbola manome anay zava-tsoa. Misaotra anao ihany koa izay mijery izay mahasoa anay ary misaotra Tompo satria miaro anay amin'ny ratsy rehetra ianao. Misaotra ihany koa mihaino vavakay. Misaotra ny amin'ny zavatra mbola ho ataonao amin'ny fiainanay ary misaotra tsy mba mandaho anay na mandahy anay. Gataka aminao izahay mba ho fenoan'ny fanahinao masina ka ho eniko ny fifaliana, ho eniko ny faharetana, ho eniko ny fanambinana rehetra avy aminao. Aminaran'i Jesosy, amen. Raha teny lesona antsika androany dia manao ireo vehivavy nakany amin'ny fasana. Ny andro fantatra ny halasany oran'ny sabata manko ireo vehivavy izay nijoro teo amin'ny hazo fijalian'i Kristy. Tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro raha vao nazava ratsy ny andro dia lasa nakany amin'ny fasana izy ireo nitondra an'ireo zava-manitra sarobidy hanosorana ny vatan'i Jesosy. Tsy nieritseritra momba ny tsanganany amin'ny maty izy. Efa niletika ny masoandro ny fanantenana ary nidina tao am-pony ny alina. Raha teny an-dalana nefa izy dia namerina ny tantaran'ny asa-pamindram-po sy ny teny fampahirezana ataon'i Jesosy. Dia magaga dia tsy tsarony akory ny teny manao hoe ahitanareo indray ahako. Hitantsika amin'ny Jaona toko 21 izany. Any Marika toko 21 ihany koa dia manambara ny fihetsika ireo vehivavy ireo fa vao manomboka ny filazantsara dia fantatry ny mpamaky fa Jesosy no Mesia. Kanefa ao amin'ny lahatsoratra manontolo dia olona voalohany tsy demoniaka nanambara azy ho Mesia dia i Petera no voalaza amin'ny Marika toko 14 ary efa any amin'ny antsasaky ny boky izany vao nambara. Manerana ny bokin'ny Marika i Jesosy dia nandraran'ny olona tsy lazalaza ny maha-izy azy sy ny momba ny fanasitranana azy ireo. Ao Marika toko 1 dia nirarahany tsy laza na amin'iza ny fahasitranana an'ilay boky. Ao Marika toko 5 dia niteny tamin'ny jery sy ny vadiny izy mba tsy hanambara ihany koa amin'ny olona ny nananganany zanany vavy tamin'ny maty. Dia nisy ihany koa vondron'olona koa tao Marika toko 7 izay nirarahany Jesosy tsy lazalaza ny nanasitrana an'ilay lehilahy mona sy marenina. Avy eo ihany koa dia mbola nandidin'ny mpianatra izy tsy hanambara amin'ny olona fa izy ny Mesia. Tsy salasalana fa ny tena antony nampanginan'i Jesosy azy ireo tsy hiteny dia mba hananany fotoana hamitana ny asany araka ny fotoana notondroan'ny faminanan'i Daniela. Ileo amin'ny Daniela toko 7 izany. Izao ihany koa eto amin'ity tantara ity na dia efa hanolazana aza ireto vehivavy reto fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy tamin'ny tahony sy ny fahagagany anefa dia tsy nitantara momba n'izay zava-nitranga izy ireo farafaharatsiny tamin'ny voalohany. Tsy naharitra ela anefa izany fahanginana izany. Inona no hitantsika ao amin'ny faran'ny bokin'ny Marika? Raha nilaza izy manao hoe fa izy ireo kosa dia lasaka nitory teny eny tontolo eny ary ny Tompo niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay momba azy. Araka izany tsy mitombina intsony ny fahanginana mikasika an'i Jesosy sy ny maha-izy azy ary ny asany. Miafara amin'ny fitoronteny ilay hoe eny tontolo eny ny boky ary tohizintsika ankehitriny izany fitorianany teny izany satria ny fanahy masina tokoa sy ny fitiavan'i Kristy no manery antsika hanaparitaka an'izany. Ny rina dia ho mpianatry Kristy matokana antsika ka tsy hitana an'izany fanambarana izany ho antsika samy tsika irery ihany fa hanambara izany araka ny tenin'i Kristy. Amen. Iranay tsara indrisin-danitra mbola misaotra anao Tompo ny amin'izany fitiavanao izany. Mangataka aminao trano izahay mba hitoeranao amin'ny fiainanay. Aoka ny ho mpanompo matoky izahay ka mita ny hafatrao. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.